Tamin'ny 7 maraina no nanomboka ny fifampitaomana tetỳ Ankatso. Taorian'izay, nidina teto amin'ny faran'ny bisy izy ireo ary raikitra ny fifampiatsiana sy ny torabato. Nandefa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana. Nisy lehilahy iray mpivarotra eo amin'ny manodidina, niezaka niteny azy ireo saingy voatoraka ary vaky ny lohany. Ahery koa izay hoe ny mpivarotra tsisy idira mivarotra kosa angamany le zavatra atao ery. Raha migrevy izy tsireo mpivarotra ireo no akana ny vola. Mpitandro filaminana iray ihany koa ny voan'ny vato taorian'izay. Vatsim-pianarana no takian'ireo mpianatra. Ao ireo mbola tsy nahazo nandritra ny 4 bolana, ao kosa ireo mitaky ny vatsim-pianarana nandritra ny 2 volana. Nandritra ny fihetsiketsehana sy ny fifampiatsiana nataon'ireo mpianatra, nivory ny solotenan'ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra eny amin'ny oniversite ary nanao fanambarana rehefa vita ny fifanaovan-tsony. Tapaka tamin'izany fa tsy maintsy avoaka amin'ny herinandro ity ny tetiandro famoahana ny bourse. Dinika izahay manao sony eto ambany. Andriamatoa filohan'ny Université Antananarivo, Ramanuel Lapanja, Andriamatoa sy Ramatoa isany, sojaben'ny fakulté sy talen'ny sekoly fampianarana ambaratonga ambony, Andriamatoa sy Ramatoa isany filohan'ireo fikambanan'ny mpianatra, tamin'ny fivoriana natao teto amin'ny salle des présidents, androany alatsinainy fa 15 janoary 2024 tamin'ny raika amby folo ora sasany azafady, dia namoaka ireto fehi-kevitra iombonana ireto. Voalohany, avoaka amin'ny ity herinandro ity ny tetiandro andoavana ny vatsim-pianarana, calendrier de paiement des bourses. Faharoa, araky ny lalàna mifehy ny famoahana volam-panjakana izay volana ny anarana no andoavana vatsim-pianarana. Natao androany fa 15 janoary 2024.